Nahoana ary sika ny mbola mirorosaina ny amin'ny fahamarinana ihany? Isaorantsika be deaibe Andriamanitra ahafahantsika miaraka ao anatin'izao fotoana famakafakana ny saotra masina sy fandraisana fampahirezana ary lesona ho an'ny fiainana izao miarabanao ampiravoravoana ary mirary ny fiadanan'Andriamanitra hatrany hitoetra ao aminao, hiaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Andinika ny lohahevitra momba ny fitsaranan'i Kristy isika, izay nametrahana fanontaniana anankiray mafonja hoe omboako amin'ny hazo fijaliana ve izany ny mpanjakanareo? Fanontaniana napetraky Pilato izy io dia mandritra nyity herinandro iarahantsika ity dia iodikodina eo ny resaka andraisantsika lesona handao aloha isika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao zay tsy tianao hijanona amin'ny tsy fahalalana ny olombelona ary misaotra betsaka ny amin'izany. Sitrakay ary ny handray fahalalana avy aminao ka ireo vanim-potoana mangidy ny aretan'ny mpamonjy anay, ny fitsarana tsy ara-drariny kanefa tsy maintsy ny aretany, ampio izay hatakatra ny lesona omenao amin'izany. Ombanay hatrany ianao, amindra fo aminay hatrany ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Lohahevitrintsika izany anio mahakasika ny hoe nahoana ny mbola misy foana izany firoaroava-tsaina ao amintsika. Inona moa ilay firoaroava-tsaina? Mirorosaina ianao. Ny firoaroava-tsaina rehefa dinihana dia mihevitra izany isika hoe misy zavatra anankiroa mety samy mitombina ary mety samy ho azo ekena ary kanefa mampivalaketraka ny saina mihitsy hoe iza amin'ireo ary ny tena izy. Raha zavatra zay dia izay ilay izy, fa raha olona koa izay hoe olona iza marina moa ty olona ty ary mety efa sehatra an'izany isika tamin'ny fiainana andavanandro hoe ty olona ty ohatry ny efa hitako, dia mirorosaina eo hoe tena ohatran'ny tsy izy. Na hoe ty toe-javatra ty tena mahavaka ny saiko hoe inona amin'ireto ary no izy. Ary ao amin'ny mpianatra izay miatrika fanadinana matetika misy an'izay firoaroavan-tsaina na mirorosaina izay amin'ny valiny hoe ty ny marina sa ity. Mahazo antsika andavanandro fa nahoana isika no mbola ho tavela ao raha resaka momba ny fahamarinana no resahana. Ny tantara hitantsika dia ny mahakasika ny Herôda. Iza moa ty Herôda ty? Herôda Antipasy ny resahana eto ary ao amin'ny Lioka, filazantsara ny Lioka 7:20 no anasako anao. Andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy faha 1:30 anie dia manana fotoana hamakina azy amin'ny fotoana izay malalaka ho hitanao ao ny tantara. Fa Herôda Antipasy ty dia ilay nangalatra ny vadiny Filipo rahalahiny ary tamin'ny fahavelon'ny Jaona mpanao batisa no niseho ihany koa ny tantara. No nalefa amponja i Jaona mpanao batisa raha toa ka nilaza ny fahamarinana hoe tsy mety ny angalaranao ny vadiny rahalahinao. Araka an'Andriamanitra moa dia ny alabadin'olona na ny fitsangatsangana dia ratsy fa avetaventany ho mason'i Jehova. Samy teny an'izany i Jaona ary dia nofonjana ny hafarany. Tao anatina fety anankiray izay tsy neveran'ny Herôda loatra hoe andeha ho kitikitihany Jaona satria mpaminany lehibe no ahitana azy no nangatahany zanakavaviny izany fa hoe ny lohan'i Jaona no ho atolotra eo an-dovia. Rehefa niteny nanao fampanantenana Herôda. Izany zavatra rehetra izany nandeha toy ny hoe nandeha aingana be ny afara tamin'ny fahafatesan'ny Jaona mpanao batisa izay zavatra izay izay tsy tena hoe nieritreretin'ny Herôda akory. Izany ilay tantara ary rehefa tonga tamin'ny andron'i Kristy dia gaga sy ny rorosaina natahotra amin'izay Herôda fa hoe sao dia nitsangana tamin'ny maty indray Jaona. Ary izay firoaroavan-tsainan'ny Herôda izay eto nampatahotra azy hoe efa nivonoko anie izy fa izay ihany zao mbola manao asa mitovy amin'ny azy zao, mpaminany lehibe mitovy amin'ny azy zao. Izany rehetra izany dia satria tsy mba nitady an'i Kristy tamin'ny fony Herôda. Ny olona rehetra nitady an'i Kristy nahita azy, fa Herôda tsy nety nahita an'i Kristy raha tsy efa any amin'ny fotoanan'ny fitsarana farany an'i Kristy satria tsy nitady an'i Kristy tamin'ny fony Herôda. Ny lesona omenantsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe rehefa miteny Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany sy ny mpaminany mpanompony dia mila miaino isika. Satria nahoana? I Herôda niandry an'i Jesosy hamaly ny fanontaniana be dia be napetrany nefa Jesosy tsy namaly na teny iray mbava akory aza. Ny antony tsotra satria efa i Jaona mpanao batisa no naneho an'i Jesosy sy efa niteny ny hafatra rehetra saingy tsy ninony Herôda tamin'izany dia iny novonoana iny izy.
Anjaran'ny Herôda kosa zao no tsy mahazo valiny intsony satria voalaza ilay izy. Andeha isika anaiky ny lesona izay omen'Andriamanitra rehefa miteny amin'ny alalan'ny mpaminanina sy amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny soratra masina Kristy dia andao ekena fa izany no manala antsika amin'ny firoaroavan-tsaina, ampahery antsika ny Tompo hiary vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra misaotra betsaka anao zay. Sitraka ny ahafantarana ny marina ary ny tsy hiroaroavan-tsaina amin'izany fa anekena ny marina kanefa mangatak'izay mba esorina aminay izany toetra misalasala zany ary ny fananao masina ampitoetra ny fahamarinana aty anatinay. Arovony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.